Nankalazaina androany faha heritaonan'ny antoko Gideona Fandresena Fahantrana eto Madagasikara na ny GFFM izay noforon'ny pasitera Mailhol André Dieu Donné nadritra ny lanonana izay tanterahana teny amin'ny paondora ivato no nilazan'ny filompanorina GFFM ary fa amin'ity taona ity no iandrasana ny fahatanterahany faminaniny hitondra ny firenena malagasy. Amin'ity taona ity no iandrasana ny fanatanterahana faminanina ny hitondra ny firenena malagasy araka nambaran'ny pasteur Mailhol André Dieu Donné. Araka ny fanazavana netiny tsy amin'ny alalan'ny fifidianana fa fahefana tolotra azy no andraisan'ny fahefana. Notsipian'ny pasteur Mailhol ihany koa fa vonona ny ofloan'ny malagasy rehetra ny tenany ary efa manana tetikasa mpandrosoana ny firenena. Antony izay nambarany fanamorona ny GFFM izay mankalaza ny faha heritaonan'ny orenany androany. Taona 2013 tsy maintsy anatanterahana izay zavatra niraisan'Andriamanitra. Ka mioana amin'izany ny antoko GFFM. Ny antony ananganana amin'ny antoko zany mazava ho azy fa tsy hoe kory tsy matoky le faminanina indray. Ka hoe dia nangana antoko. Fa io le faminanina efa hita hoe mizotra makany dia mba tsy hanao tahaka an'ilay mpitondra teo aloha foana hatramin'izay hoe tonga eo fitondrana zay vao manangana ny antoko. Dia miazakazaka daholo ilay olona mpitady seza sy ny rehetrarehetra miditra amin'ilay antoko fa mba alona tongavanao fa mba manana zany ianao ny antokonao satria ny fiangonana apokalipsy dia tsy azo avadika ho antoko politika. Ary maro ny olona te-hiary asa aminao te-hiary asa amiko fa ny olana dia ty hoe dia tsy maintsy mivadika apokalipsy ve zany. Dia tsy maintsy ataony garay batisa ry andrano tapahana ery zany andrano tapahana raha vio tsotsy elia ariananina rivy zay vao afaka hiary asa aminy. Dia zay nanananay antoko politika. Ka le antoko politika io tsisy resaka fivavahana. Raha président pasitera Mailhol tonga ny fotoana dia président malagasy rehetra. Tonga ny fotoana metran'Andriamanitra eo dia tsy hisy tsony kosa angamba zany fa izay fanaraka amintsika na firenena izy na firenena imapolisanjato tsika imapolisanjato azy. Dia raha azo atao aza mbola nabozana izay fanarana efa vita tany dia mino aho fa itsika efa tonga eto ifanometanana ijery ny fomba natanterahana an'izany. Fa ny zavatra nomen'Andriamanitra ana amin'ny mahafaminanina azy dia tsy voakalokilo ny saina maholo na ny tena mpary. Efa melipatrana amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ny GFFM ho kosa ny Front National Ampirinasany ity antoko ity izay niforon'ny pasteur Mailhol. Ankoatrin'ny eto Madagasikara dia efa misy ihany koa ny GFFM amin'ny Frantsa ary tsy ho ela dia hisy ny GFFM Afrika. Tao anatin'ny lanonana goavana nankalazan'ny GFFM amin'ny fankalazana ny heritaonan'ny najoron'ny. Lanonana izay natrehan'ireo mpanao politika, mpandrarara toekarena, mpitondra fivavahana ary ireo mpikambana ao amin'ny antoko GFFM.